manapaka sy ho feny fanahy anesika riavana ka anana ny fahazavan-tsaina tonga ny ten'Andriamanitra ho fiainana ho antsika. Amin'ity alahady voalohany amin'izao volana farany amin'ity taona 2024 ity dia ny Korintiana voalohany toko 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo nandehaka antsika ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha fitinina sy atao amin'ny fihezanteny tokana izay voalaza ao anatin'ireo andininy telo ireo dia ny hoe ny fanompoana ny Kristy no antoko ny fameza-pahasoavana rehetra ary asa ny fanahy masina no mitarika ny olona ho amin'izany. Ny fanompoana any Kristy no antony ny fameza-pahasoavana rehetra ary asa ny fanahy masina no ahafahan'ny olona manatanteraka izany. Ny zava-misy tao amin'ny fiainan'ny fiangonana tany Korito dia zany fiangonana zany dia nomen'Andriamanitra fameza-pahasoavana maro ary anisan'izay azo lazaina hoe nanan-karena tao anatin'izany atao hoe fameza-pahasoavana zany. Kanefa ny fameza-pahasoavana izay teo amin'ny tsiraray avy dia tsy mitondra ho amin'ny fiombonana amin'ny fanekena an Jesosy ho tompo na lay mpamonjy na ny Mesia na Kristy, fa niteraka fizarazarana, niteraka aza fiandaniana. Ka ny ray amin'ireny izay tena mitondra ny tsy fakazahoana teo anivon'ny mpianakavin'ny finoana dia ny amin'ny fitenenana teny tsy fantatra. Ny teny tsy fantatra moa dia azo lazaina hoe misy karazany roa. Ny karazany voalohany izay antsoina amin'ny teny frantsay hoe glossolalia dia tsisy miteny azy aty ambany masoandro, tsy teny pirenena naiza zany, fa ambara sy lazaina fa no ny asan'ny fanahy masina dia miteny ilay olona, kanefa na izy miteny aza tsy mahafantatra ny teny ambarany, fa misy izay tsindriny ny fanahy koa dia mandika teny. Fa ny ray koa izay antsoina hoe kenolali dia teny pirenena kosa izay tsy nianarana, ohatra hoe tsy nianatra teny frantsay, tsy nianatra teny anglisy, tsy nianatra teny allemand, kanefa dia raha misy allemand dia miteny izy dia azon'ilay allemand. Ary ino no nitranga kenolali tamin'ny andro ny Pentekosta, ireo mpianatra dia tsy nahay ny teny hebreo madio fa armeana ny vatany, ny teny egyptiana, kanefa dia niteny tamin'izany izy. Ka ireo izay niteny tamin'ny teny tsy fantatra glossolalia dia nirehareha fatratra fa izy no manana ny batisan'ny fanahy masina. Raha no tonga ny Paoly eto voalohany indrindra miteny hoe ny amin'ny zava-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo, fa fantatrareo fa fony jetlisy ianareo dia nentina tany amin'ny sampomona araky ny nitaomana anareo. Zany hoe tarihana ny fiangonana tao Korito mba ametraka fa tsy mitovy intsony ny amin'ny toerana efa misy azy ilay lasa kristianina izy tamin'ny fotoana izay mbola nanompomy sampy ka nirehare ihany ny amin'izay mety herina fa ifananananany. Fa rehefa nandray ny asan'ny fanahy masina izy dia tokony hatsiaro fa zany asan'ny fanahy masina zany dia entina ampiombona, anekena sy lazan'ny olona fa Jesosy dia tompo ary Jesosy dia natao andraisana ny famonjena fa tsy sanatry fady na fanozonana ny fanonorana ny anaran'i Jesosy. Dia avana malala ny azosika tsoahana amin'izany hevitra voalohany zany dia izao. Indraindray tokoa anie
na dia efa lasa kristianina azy isika nefa tonga nandray an' jesosy tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainantsika dia matetika mbola te hifikitra amin'izay mety fahazarana sy amin'izay mety fanaotsika ka tsy mahafoy zay iveritsika tamin'ny fotoanandro oriare ary dia zany no afatra ataon'ny paoly amin'ireo fiangonana tany korintna ary mbola afatra ao antsika sy ny fiangonana ankehitriny koa zany raha misy te irehire amin'ny zava-panahy dia aoka izy irehare ny amin'ny tompo fa tsy ny amin'izay mety mampiavaka azy na amin'izay mety every ny havana amin'ny hafa satria raha tamin'ny fotoanandro zay mbola tsy naha kristianina ary tsy nanekena zany fandraisana jesosy tompo sy mpamonjy izany dia matetika tokoa ny olona arak'izay ambara eto hoe nentina tamin'ny sampomona araka ny nitomananareo zany hoe nanaraka Andriamanitra tsy izy ka nanjary mivily amin'ny fitondratena samihafa ary fantatsika zany ry havana fa tsy maintsy sarahana tsara ny amin'ny fiainantsika taloha sy ny amin'ny fiainantsika ankehitriny satria ambara ny soatra masina ary paoly rahateo no miteny zany fa raha misy olona amin'ny kristia dia inona izy olom-baovao izy fa efa lasa ny zavatra taloha tsy ny zavatra taloha rehetra akory fa ny zavatra taloha zay tsy ahitana fanekenan'i Jesosy ho andy lalam-pamonjena ary zany no faharoa zay tiany Paoly ambara ihany koa koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe vohozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina asa mora mba efa nametraka an'izao fanontaniana izao tsika hoe fa naninona moa no lasa kristianina naninona ianao no lasa kristianina inona ny natonga anao kristianina mety tena ngamba hoe ka ny databeko nefa kristianina fa tsy mandeha ho azy zany ary tsy tonga ho azy zany satria ny mahakristianina tsy fandovana ary mahakristianina raha teo tsy natao ho amin'izay fandovana zany ary zany no mety tokony ho tsapatsika raha namaky sy nilaza ny amin'ny tetiarina ny amin'ny Jesosy ny soratra masina amin'ny Matitoko 1:1-7 nazava tsara raha nanaraka tsara mivaka ny teniny isika fa nisy inona nazana ny génération nisy andriana fianakaviana 3-4 vao tonga an' Jesosy ary magaga ao anatiny io dia misy an'ilay vehivavy atao hoe Rahaba fantatsika inona moa ny Rahaba inona ny tena toetra ny nampalaza ny Rahaba vehivavy janga saingy vehivavy zay rehefa tonga mpisafitany dia nanafina an'ireo mpisafitany ka no amarinina zany hoe ilazana fa ny amin'ny Jesosy dia tena tsy hoe olo-masina nisy ny tarana fa olona zay tonga nandray sy nanaiky an' Jehovah ka nanjary anisan'izay taranaka ny hevin'ny mpamonjy na Kristy ilazany zany fa isika dia tsy mandeha ho azy na tonga ho azy na kristianina tsika fa tena asa ny fanahy masina zany asa n'Andriamanitra zany ary fitiavan'Andriamanitra zany ka isika rehefa manaiky ho tarehin'ny fanahy masina dia tsy afaka intsony ilaza na hanambara na handa any Kristy
fa raha misy olona zay mandahany Kristy kanefa milaza fa kristianina amin'ny fiainany amin'ny famezam-pahasoavana zay nataony dia tsy mba fanahin'Andriamanitra no mitarika azy amin'izany. Areo ry havana no asika tsoahana sy raisina amin'izay mety fampiarana. Maro tokoa ne no manambara tena ho kristianina. Maro tokoa ny olona zay misoratra sy milaza ho mpanaradian'i Kristy ary manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Fa eo amin'izay fampiasany ny maha olona azy, eo amin'izay fiainany ny maha kristianina azy, eo amin'izay ijoroany vavolombelona dia toa mandà ny asany fanao aminy. Ka sanatria manambara fa voaozona Jesosy na tsy mahavonjy Jesosy, zay ny dikany, fa tokony ho lavina. Ary izany no mampieritreritra antsika lalina amin'izao vanim-potoana izao. Raha mametraka no hevitra ny fiangonantsika ny hoe manaiky an' Jesosy Mesia miny, dia tsy fanekena araka izay nataon'i Jesosy hoe tsy rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'Andriamanitra fa zay manao sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe ny fanekentsika an' Jesosy ho lay mpamonjy izao tontolo izao, ary rehefa namonjy atsika dia amin'ny fiainantsika, eo amin'izay ataontsika, amin'izay jorontsika vavolombelona, amin'ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra atsika, dia fanehoana fa io Jesosy io no an'ny lalam-pamonjena ho an'izao tontolo izao. Dia anjarantsika ry havana ny mamantatra hoe hatraiza ny fahamarinan'izany eo amin'ny fiainan'ny ankonantsika, eo amin'ny fiainan'ny mpianakavintsika, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina misy antsika, eo amin'ny fiainan'ny firenentsika, ao anatin'ny fiangonana. Ny fisian'ny fiangonana tokoa ve? Zany ny fisitsika zay vao antso no ny asan'ny fanahy masina anaiky an' Jesosy ho tompo, dia hitana taratra fa io Jesosy tokoa no Mesia na mpamonjy zao tontolo izao. Ao anatin'izany vanim-potoana izany tsika ankehitriny, ary zany tsy maintsy andinihana manokana ny amin'ny andro krismasy. Mitondra inona ho an'ny olona tokoa moa ny andro krismasy? Hipetraka mitsenjerin'ny ankizy hoe teraka Jesosy tao Betlehema tao an-tranon'omby sy ny kresy, mampatsiahy an'izany. Sa teraka Jesosy ao am-pon'ny olona ka manova azy ho olom-baovao, ka anjary ho fiainam-pifaliana sy siny ny fiadanana. Ka nanisy aza zay tahaka ny Rahabajanga dia nanjary mpitondra famonjena satria tao anatin'izay ray aman-dreny ny mpamonjy. Ary zany ry havana no hitaomana antsika fa ny fanekentsika an' Jesosy Mesia dia fanekentsika aloha tsy fikitra intsony amin'izay mety fahazaran'ny ratsy zay mamatotra antsika teo amin'ny fiainana, fonombolona tsy kristianina, ka ampiavaka tsara fa tonga olom-baovao isika. Fa ny faharoa araka izay nambara teo koa dia ny asan'ny fanahy masina zay mitarika antsika amin'ny fanekenan'i Jesosy tompo, dia ho hita taratra sy ho azo iainana ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika. Ka tonga ny olona rehetra tokoa anaiky fa Jesosy mitompo sy mpamonjy azy. Misy raha zay mamitsika protestanta mihitsy le hoe reny ny olona marobe mitanjozotra makano ziona reny. Dia aninona ny ziona moa ny olona? Tahaka izay nambara tamin'ny Genesis teo, aninona ny ziona izy? Ho an'ny ziona izy satria hitany fa mamirapiratra ho ziona ny voninahitr'Andriamanitra, hita ny fahatsarany ziona ary hita ny herin'Andriamanitra zay miasa ny mponina ao ziona, dia mitanjozotra makany izy.
fa ankehitriny mitandrozotra makaiza ny olona aiza nahitany zany herin'andriamanitra aiza nahitany fahefan'andriamanitra aiza nahitany zany atao hoe famirapiratany na lanjany n'andriamanitra makaiza izy mitangorona amin'ny fripery izy tsy any izy mitandrozotra mitady zavatra mora mitady zavatra zay fikirany mitady zavatra zay every no mahavonjy azy fa maty amin'ny fiangonana efa misy sady efa miferinayna tsy ahazo kiraro vaovao amin'ny krismasy fa tsarotra ny fiainana tsy afaka hivavaka mampalaelana hoe misy mitaraina hoe manina anao tsy mivavaka tsy manana akanjo a pastera zay io akanjona io ka tsy manana akanjo ianao fa niveverana hoe ny akanjo dia zava-baovao manakariva zavatra zay hafa noho ny hafa rehetra ary zany mila antanitsika tena ry havana nisan'izay nampieritreritra hafatratra ny taremarika zay navoaka ny fanadihadiana iray mikasika ny fitombony fiainana fanarana fiavana samihafa eto Madagasikara raha tamin'ny taona 2024 dia nitombanany zany fanadihadiana zany zay azo antoka fa 970 amin'ny malagasy dia manambara tena ho kristiana na manaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy fa tamin'ity taona 2024 dia niena ho lasa 470 amin'ny malagasy ka raha ny fanompona nentin-drazana na zay ambarantsika hoe fanompo-tsampy no tamin'ny toerany 470 ny malagasy tamin'ny taona 2024 dia mifamadika ny toerany izy indray no lasa 470 dia rehefa nanontany moa zany hoe inona no tena antony zany dia ore olona hoe mpanadiady valiteny dia hoe tsy tataratra eo amin'ny fiainana firenena malagasy firenena kristianina maro azy tsy tataratra teo amin'ny fiainana andavanandro zany hery sy mampamonjy an' Jesosy zany fa hitany kosa araky ny filazan'rareo ny hery ny sampy dia rehefa nanontaniana moa inona ny herin'ny sampy anankiray dia zao fotsiny hony mpanaraka azy ny enainga ny Andriamanitra ivavahanay ny sampy zany raha makeo amin'ny tany masina ianao ka tenenina hoe masina io ka eo anao ny valan-drano tonga dia miolana ny tendanao ary zany no everiny fahelo ary zany kosa nefa no everitsika io fahalemeandriamanitra araka ny soatra masina hoe raha tsy mamaly ratsy eo no eo Andriamanitra dia ny ratsy fanahy hitombo amin'ny faratsiny foana ka raha zao tokoa moa no tezitra Andriamanitra hoe ny bebaka ianao fa tena tsy nibebaka mila tendeto zay vao hiaiky isika kanefa tokony hiaiky isika fa ny fitiavan'Andriamanitra ny fiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra no mamindra foantsika ka na dia tsy mendrika azy isika dia nataony kosa ho amin'ny fahasoavana ary tsy lalao zany famindrapon'Andriamanitra zany isika fa tsy misy fanahy zay samy laza fa voozona Jesosy zany hoe mbola nitoetra ho amin'izay fanarabaraka an'Andriamanitra fa ny fanahy zay manaiky an' Jesosy tompo io zany ny fanandriamanitra ka raha naiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy isika tao anatin'ny falikam-ponontsika dia asan'ny fanahy masina zany angatan'Andriamanitra amintsika sisa dia ny tonga nireo famizam-pahasoavana zay nomeny Andriamanitra antsika na ho amin'ny fiteny tsy fantatra io fa ny tena marina indrindra zay ambarany soatra masina ty raha fitinina dia zao ny faratampony mba ilazana hoe ny lehibe indrindra amin'ny famizam-pahasoavana raha mamaky ny Korintianina 2:12 sika sy ny 5:12 dia zay ambarany eo amin'ny 2:13 dia ny fitiavana ary zany no ilazany hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy aho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana manenjiko mpantsina ny karantsina ihany
ary na dia manana faminaniana azy aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalana rehetra dia manana ny finoana rehetra azy aho ka mahafina tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina aho ary na dia omeko ho an'ny malahelo azy ny fananako rehetra ary na dia atolotro hodorana azy ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa akory izany. Zany hoe mipadinika ny soratra masina dia milaza ny hoe 4 moins 1 égale 0. Zany hoe natoinona fihavanao amin'ny olona ka miteny fiteny zay mahababo fo ianao kanefa tsy misy fitiavana na tsy amin'ny fitiavana toy ny mpantsina aman'eny. Na dia manana ny fahalalana feno ny soratra masina azy ianao ka mahay mitoro teny tsara ary mafindra tendrombohitra ny finoanao, zay ny fahatelo, tsy misy fitiavana dia tsinotsino zany. Ary na dia mahafoy azy ny tenanao hodorana kanefa tsy amin'ny fitiavana dia tsinotsino zany. Zany hoe ratsy ny fanahy masina no mampanjara antsika io fitiavana ka amin'izay rehetra ataontsika eo no famezimpahasoavana zay tsy maintsy tokony hananana kosa nefa ireo telo na efatra ireo mba haolona antsika dia toy izay tsy nanaiky an'i Jesosy omesisika. Da dia fantatra ary ny teny amin'ny fiteny olona sy ny anjely, ny anana faminaniana alalan'ny zava-miafina rehetra, ny anana finoana findra tendrombohitra ary ny anana fahafozana fa ekeo ho asan'ny fanahy masina ka ataonao amin'ny fitiavana mba hahatonga ny fiadanana hiatra ny olona rehetra. Fa tsy misy fanahy zay avy amin'Andriamanitra ka anala baraka an'i Jesosy ary tsy misy fanahy zay avy amin'Andriamanitra ka afahan'ny olona miteny hoe Jesosy no Kristy ary ny fiainantsika no ahitana sy hanamarinana izany. N'Andriamanitra irery ihany voninahitra amintsika kosa ny fahafenan'ny fiasan'ny fanahy.